Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibenay lasina vamandrano io antsika amin'izao fotoana izao dia valvenay tena ko mena aminao eto androany ary dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ity fandarantsika vavaka fiambenana izay ranao fandarana Andramoka Izaho ny Akiradio ary ny mpikavana anatin'ny groupe izay maharesy dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary miarabanao raha tonga soa mahatsara eto ianao dia tena tonga soa ianao ary dia tena hoe raha androany ianao vao miaraka aminay eto dia te hiteny aminao fa tsy kisendrasendra akory nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Ary efa voalahatra izao rehetrarehetra izao ka dia raha iso fahasoavanao anao mihitsy ny tonga eto fa tsy faty antoka akory satria iahy ny tenin'Andriamanitra isika ifampahirana amin'ny tenin'Andriamanitra, hiara-tory amin'ny tenin'Andriamanitra, hiara-ifo amin'ny tenin'Andriamanitra, azo antoka fa hamarana ny tontolo ity herinandro ity amin'ny fandresena, amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanana ianao. Tahiny tompontsika mianakavy dia tonga soa dia faly izay mandray anareo tsirairay avy. Halleluja. Androany niditra voalohany teto ranabavitsika Sylvie ao Koweït ao razana soa Sylvie izay miditra voalohany moa isika dia mena tsodrano. Halleluja. Ka mentsika tsodrano mahafinaritra be ranabavitsika Sylvie androany amin'ny salamo 7:7-9. Halleluja. Ary ny fahasivy no tsodrano anao androany. Salamo 7:7-9 no tsodrano mentsika andranabavy Sylvie sy nareo rehetra ny Koweït, Arabia Saodita, ny Chine, ny Madagasikara, ary any Omanina mahazo an'ity tsodrano ity daholo amin'ity androany ity. Aminaran'i Jesosy mandray ataovy magaga ny famondram-ponao ary mpamonjy amin'ny tanànao ankavanana izay olona mianoka aminao mba tsy ho azo ny fahavalo. Arovy tahaka ny anak'Andriamaso afenao amin'ny aloko ny elatra ao mba tsy ho azo ny ratso fanahy izay mampahory dia ny fahavaloko masika izay manodidina. Halleluja. Tonom-bavaka nataon'i David zany fony David enjehan'ny fahavalo. Tsy haiko ianao na enjehan'ny fahavalo na enjehan'ny olona na enjehan'ny inona ranabavy Sylvie fa ny zavatra tiako tenenao dia izao ataon'Andriamanitra agaga ny famondram-pony sy ny fiarovany anao ary ho porofon'Andriamanitra aminao fa anak'Andriamasony ianao ary ho afeniny ao ambany elany afeniny ao amin'ny ambanin'ny aloko ny elany ianao ary tsy ho azo ny ratso fanahy izay mampahory anao. Halleluja. Dia ny fahavalo masika izay manodidina anao. Halleluja. Raiso amin'ny finoana fa natolotra anao amin'ny finoana zany ranabavy Sylvie. Ranabavy Sylvie moa Koweït nanarakaraka azy tao $100 Koweït. Razana Monique Koweït, Lovlitina France, Rantanina Marie Charline Madagasikara $100 an'i Jesosy.
rehefa nandinika le France koatra ny taraikiraiky vao tafiditra sao dia mba tokony isitraka tsodrano koa ny ohatrany lasa Koweït foana zao ny tafiditra voalohany ohatry ny elaela mihitsy tsy nisy an'izany hoe tony le tao France zany na olona ty Europe ny tafiditra voalohany ohatry ny resiny any indray tsika Razana Monika Lovlitina Rantany Marisabina Madagasikara Kodaleoni Koweït Mirara Andriamanala Madagasikara Tinara Koto Arzaka France Rosemine France National AMG France Rodine Marie Koweït Fontaine Lalanirina France Geneviève Andriamananjara France Anguilina Andrinasolo France Etody Ramonso France Artisanat de Madagascar France Erika Rak France rehefa zao vao miditra daholo ny France rehetra Jesosy Mpandresy Madagasikara Zamina Kamaradiny Jesosy France Tahiny Jesosy Soameva France Sasany Apôstôly Madagasikara Tahiny Jesosy Ajaska Patitsy France Anguilina Rodriguez Arabie Saoudite Koda Leoni Kadaka Malala France André Anjaponiasina Madagasikara Berthe Sava Koweït Jesosy Mpandresy Madagasikara Mario Elali Koweït Ginara Andrenasolo Chine Tsitsisorina Sylvia Alléluia mankasitraka ihany koa Soameva France Eliana Miarniena France toy Jesosy mandrakizay Allemagne Anguilina Rodriguez Arabie Saoudite tonga dia hoadareo menakavo mihitsy ny tsodrano Alléluia marina mihitsy zany Sarindra Raingo Madagasikara mba mandefitra kely zay izy tojo Alléluia efa nafinaritra daholo ny tontolo androtsika na journée nafinaritra avitra mbola nafinaritra ndray andro any vao manomboka ny fandanina dia asitsika appel kely Alléluia asitsika appel kely misy olona anankiray miditra mba mitantara kely ny journée ny fahasoavan'Andriamanitra fijona vavolombelona kely zany ohatra izany zany ry havana androany dia teniko anareo fa rehefa tonga teo amin'ny bus indray andro nisy tamin'izany mipetraka tao amin'ny Ile de France tao dia lany ny Navigo tamin'izay lany le tikely fandehanana naizanaiza lany ny Navigo maika be misy ahako misy toerana le lavitra be ny toerana andeha fa ao anatin'ny Ile de France ihany dia nivoaka ny trano amin'izay ahako andeha vao nivoaka ny trano tonga dia nisy journée anankiray tamin'izay tsy mandoa bus tsisy transport aloha vola tao amin'ny Ile de France sadidika inona moa ny anton'izay nisy ohatrany hoe iny na bus na train ninona tsy nisy na aloha vola Navigo voalany tokony chargé Navigo ray andro sadidika izay €4 tonga tany amin'ny toerana aleoko aller retour tsy nisy nandoa frais tsy nandoako ny frais tonga tao an-trano tonga ny après midi miverina mandoa amin'ny laoniny amin'izay miverina amin'izay tsy toute la journée zany le ohatry tsy haiko na grève na fanomezana fahafapo sy tadidiko tsy nandoa frais za tonga ao an-trano aradarana verina amin'izay mandoa frais zay olona taraiky nody tany efa mandeha amin'izay fa tena hoe zay misaotra Jehovah zany nge zao tena indray andro any tsika mety atongotsika amin'ny herinandro ao na fahitanareo an'izany vao manomboka ohatr'izao tsika dia misy manao appel ohatry ny mizara fahatsapana fa tsy mizara fahatsapana fa mizara fahasoavan'Andriamanitra ny ainany tao anatin'ny ray andro ohatr'izany afinaritra zany ray minitra dia ray minitra ny laninao hijoroana vavolombelona za le avy n'androany tena teneko anao nisy accident teo alohako zako tsy naninona ohatra zany nday andro za mandeha amin'ny autoroute teo alohako teo amin'izay misy ramatoa mianaka mandeha tômôbila cabriolet kely reny ka le vehivavy mitondra ohatry ny variana mijery telefônina dia somary mivily dia nidomina bus amin'izay avy ato aoriana le tômôbila foana bus le aorianan'le tômôbila niodikodina teo alohany teo le tômôbila za ato aoriana amin'io coup de frein be tabe amin'izay tao aoriana nahitan'le olona dia nidona tery le tômôbila dia nidona tery dia tao aoriana tao dia feona tômôbila mifandona be dia be zako tonga dia niany Jesosy ao dia ohatry niala kely ohatry izay tamin'izy le niodina ohatry niala kely ohatry ohatry niala ohatry izay dia afaka tonga dia donadona daholo amin'izay tao aoriana tao za rery tena teneniko anao tamin'ny 2017 zany tamin'ny 2016 za rery no tsy midona dia lasa za rery tena za rery dia za rery tômôbila ratsiratsy kely izay netiko
za reny tsy nitratran'le carambolage natao amin'ny autoroute tao carambolage be mihitsy de lasa nandeha de tonga ny lavitra any amizay miverina avy eo tapaka tanteraka le autoroute satria tomobile amam-polony ny fandonidony teo alohako mihitsy le accident za zao raha tamin'izany zany a de zao zany nisan'ny antso androany tena zary avy nandoany seho ny voninahitran'Andriamanitra nisy accident mahatsiravina fa zary reny tsy tratra ejerentsika manomboka amin'ny latsinainy ataontsika zay raha mazotonareo ana ny fitsapan-kevi-bahoaka asitsika zay vao manomboka ohatr' zao de appel anankiray vita mivavaka fanomboana de misy anankiray amin'ny appel de mijery fahavolombelona mitantara kely nanareo amin'ny groupe ze mare sy ary nge mahafinaritra raha tsy anao ny raha mbola tsy tafiditra ny olona hoe zary avy nandoany a tena teneniko anareo fa za androany a andehitra tamin'ny supermarché de andeha aka sary eo de efa nisy sary eo to de adinon'le olona tao izy vola 2 € tena mangirangirana be voninahitra ny eo an'Andriamanitra mety zany fitsapan-kevi-bahoaka kely vakinakely aloha zay teninareo ohatra sendra tonga atao an-tsaiko zay mahafinaritra to de vao manomboka fandana de mafana fo be tsika to de sady manome voninahitra an'Andriamanitra tonga de iseho be voninahitra Andriamanitra am'zany ataontsika zany andao isika ifampiarahaba sady mamaky ny fitsapan-kevi-bahoaka anareo na ny hevitrareo am'izany halleloia izy mbola tsy narabeko teo mino sy matoky raha fleur io an'izay tsy malala raha nabavy fleur tahiny Jesosy mirahary soa sy fahasalamana tonga soa eto France nabavy fleur Marie-Jo États-Unis ny ana-mainso Italie Antra Clarisse Madagascar Mampionina France Petit Firija tahiny Jesosy Sandola alleluia efa nandrabeko teo Marie Hortensine Koety nafinaritra ny journéako akotokony 7 € de nataon'le vatra 2 € fotsiny ndre hitanareo zany zao na ohatra tsy voatery ataontsika appel ataontsika ohatra ny ainy io sa hoana izy nareo de vao manomboka mihitsy zany fandanana fampiarahaba ohatsy de sinareo kely ohatra ny ainy io de vakiko eto fa tena am'izay tsy olona anankiray no teny sa inona ny tsara appel ve misy olona ray miditra amin'ny tantara sa soratana ohatra ny ainy io inona ny tsara rakizy ampiserika be fandarantsika zany io any ohatra ny ainy io misy ke zany teneko zany nafinaritra journéako izy fa akotoko 7 € de nataon'le vatra 2 € fotsiny zany zao alleluia tena manana olona mihitsy nitsika eto France amin'ny connexion za zao teneniko anareo misy message narefako tamin'ny mpiara-miasa tamiko andro amin'ny 1:30 sasany omaly amin'ny 7:00 vao tonga le message amin'ny telefona misy korotana kely ny réseau zao mety efa hokorontaniny zareo mihitsy koa ary lantenina botina avao Liban tonga soa Tsiramboaramiel France na Sela MG fa nandrabeko teo Jonathan ny ako mahafinaritra ozy be dia be zavatra natrehana fa nilamina tsara daholo avy eo satra Jonathan vitsina vavolombela mahafinaritra zany mazoto ny tojo eny pastera mety be zany pastera ny azo pastera androany tena nafinaritra be satria de tamin'ny maraina ihany za no be asa de zao alina zao ndray de mba misy fotoana malalaka nipetrahana de zao ndray mba misy manisy nitondra tany atsena alleluia itody raha onysoa tahiny Jesosy eny pastera ozy izy Angèle Pagès mety zany ozy izy Marie-Jo mety ozy izy na Sela mety ozy mety daholo ame manambotsoa tahiny Jesosy vao maly mihitsy ny tia nahelona zanako kely nahita vola 3 € niaraka tamin'ny sary euro ndry jerevo am'izany alleluia mety zany ozy izy Marie Lalia ohatra raha koa sendra nietsena atao amin'ny Intermarché de nahita vola 10 € teo anoloan'ny varavarana fahasoavan'Andriamanitra zany alleluia so na metre 2 € na 10 € de zany fe de fahasoavan'Andriamanitra mety tsara mihitsy sosikevitra ao izy izy Charline ny ainako afako maly zany pastera ny fiara teo alohako tonga de nitsoraka atao anaty rano teny amin'ny odiky ny angambanina mety amin'ny 5 de somary samy nandeha mafimafy zahay sy lay fiara teo alohako de raina Jesosy ny amin'ny fiarovana hitanareo zany mino sy matoky misaotra pastera misaotra anao koa soratanao izy izy Marie-Jo soratanao izy izy Soame soratanao izy izy Mampionina soratanao izy izy Sandola
tena rahafinaritra mihitsy pastera famezam-boninahitra n'Andriamanitra ny tontolon'ny andro. Alleloia. Tsara daholo izy na appel na soratra. Ilay soratana mety dia tsy voatery hoe rehefa mety voavaky daholo. Misaotra ny tojo misaotra anareo fa dia asiana appel na asiana soratra ny mahensoa ndry vizana nitondra entana raha vao ozy aho mavizatra dia vita izany Jesosy dia napile varitra kadoa daholo zavatra vidiko jerenareo amin'izany. Alleloia. Efa tsika jiaby mila dady avy rehefa tonga ny lahera 23 heures aminay ato. Karakory moa izay ny azavao. Zaho dia efa hita tena nazo notification. Mety ve pastera tain'i Jesosy? Soratra zany andao ataontsika soratra zany e. Za mety tsy nahita commentaire. Alleloia. Tsara be fitsona vavolombelona ny tojo zany nety nambavaka tamin'ny vino le passeport tapony zandrinao very dia tsy hitany passeport dia hita. Alleloia be zany lehibe Andriamanitra ary mahitahita vola daholo tsika zany dao andendehany an-daniny nahita 5 € teny amin'ny trottoir koa nitody Raoniso. Mahafinaritra be daholo amin'ny fizarana ataonareo makasitraka. Alleloia. Fahavezany mamen'Andriamanitra fahalalana nitatra asa masina Andriamanitra. Amen. Alleloia. Depuis au mal. Alleluia. Tsara be daholo zany. Manomboka rapitso zany tsika dia asiana kely an'izay fotoan'izay ahafahantsika mizara kely amin'ny fahasoavan'Andriamanitra anoizantsika voninahitra ny vao manomboka mihitsy dia efa manoratra nareo dia vakiny eo. Alleluia. Afinaritra be zany. Andao ary tsika hivavaka tsika ametraka amin'ny fotoana aloha tsika am-pelatanan'Andriamanitra. Alleluia. Dia hiditra amin'ny fotoana tay tompo Suzelle Suisse Mbotsilda Koweït iny tompo daholo tsika rehetra. Andao ary mpandrosotsika ny nabavintsika Côte d'Aléonie hivavaka ametraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra dia ny fandarantsika tay tompo Côte d'Aléonie anao ny fitenenana. Sitrika pastera nanome fitenenana tain'i Jesosy pastera manakavy tain'i Jesosy tsika rehetrarehetra izay manaraka izao fandaharana vavaka fiambenina zao. Mbola hiary vavaka antsika metrahantsika ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ry Andriamanitra reny tsara indrindra misaotra anao izay midira mankalaza ny meny voninahitra ny anaranao satria mbola nitantaninao sy nivembinao izay tsirairay avy natratraranay izao fotoana izao Jehovah. Tsy nirinena ny tanjakeza ny fitiavanao sy ny famindramponao dia ankehitriny Jesosy. Misaotra anao Jesosy noho ny fiarovanao anay tsirairay avy tamin'ny tontolo andro izay rehetra nalehanay sy izay rehetra nataonay. Mbola nahafahanay nanao ny asanay Jesosy malalo ary tonga soamantsara eto Jesosy malalo. Dia ankehitriny koa Jehovah Andriamanitra misaotra Jesosy malalo mbola mifona eto anatrehanao Jehovah Andriamanitra raha misy tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao nataonay tsirairay avy. Mamindrafo aminay mamela iloko aminay na tamin'ny fiteny na tamin'ny zavatra nijereny masonay izany na tsentseenanay Jesosy malalo. Mifonako eto anatrehanao Jehovah mamindrafo aminay mamela iloko aminay dia ankehitriny Jesosy malalo mangataka ny fanatrehanao sy ny fanahy masonao ny hanatrika anay eto Jesosy izay tsirairay avy isan-tokantrano Jehovah. Fanahy masonao ny hanatrika anay Jesosy malalo sy ny arakofo amin'ny ranao koa Jesosy malalo ny fitaovana indesina amin'ny tanterana izany sy ny connexion anay tsirairay avy Jesosy. Arakofo amin'ny ranao Jesosy malalo ary ny zavatra ngelingelina anay Jesosy malalo laviro anay tsirairay avy Jesosy malalo mbo hifantoko eto izay tsirairay avy Jesosy malalo ary mbola apetrako feno am-pelatananao koa Jesosy malalo ry mpanomponao izay tondra ny teninao sy izay pastera Melabelitra ny torotiny sy koa ilay tondra vavaka amin'ny firenena Jesosy malalo manatrea fanahy masonao ny hanatrika izy rehetra tsirairay avy Jesosy malalo. Dia mbola soroko lehibe anao zany Jesosy ary mbo tsy tapatapaka ny fandarana anay Jesosy malalo. Dia apetrako feno am-pelatananao izany vavaka izany misaotra Jesosy malalo voninahitra anay ho anao iririany fiadanao kosa ho anay tsirairay avy. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andonam-bavintsika Côte d'Aléonie tao anatin'izay vavaka izay mety an'izay dia Andriamanitra manakam-pahasoavana any amin'ny fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany isika rehetrarehetra dia mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Tain'i Jesosy izy mbola tsy narapeko tao zoky aja ny ainarandriamanana tahin'ny tompo zoky tonga soa ianao
Mario Tonsina Koweït, Isukaja Mouyaja Randriamana, Randriamana, au France, à Tia Francis, alléluia. Il se couple la rapecto, c'est. Samina camarade de Jesus, c'est pas la rapecto. Tire en voilà miel la France. Tu vas vous mettre la connaisse si plus t'as amené de Tarabisa Votunga, Tukniasa Dandresa, Neve Fatalaton, Kanefa, Boulana Lefa, il est n'arrive pas personne ou Diane. Asasakadany fotsiny nefa ny asa nefa nefa tara tokony raha vatara dia mbola nisy mitondra ny tsena koa vidanina canon le tsara be anankitelo voninahitra n'Andriamanitra dia mbola nahazo barety anankenina be zao alleluia dia rahaina Jesosy tahiny tompo zany fitsona vavolombelona mahafinaritra zany tantara kely ohatry izay foana tsika isan'andro dia faly Jehovahandriamanitra ao ambony ao mahatsapa hoe tena tsapantsika hatramin'ny fitahiana hatraminy 1 euro isaorantsika an'Andriamanitra mahita 5 euro mahita 10 euro alleluia tsara nge zany ry havana tsy ratsy zany fa tsara nahoratsika enohira anankiray tsika dia ao aoriana amin'izay tsika hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin-dralahintsika Alain asany apôstôly izy nitondra ny tenin'Andriamanitra ny tompo fampirazana an-kandapa menofinaritra daholo ary araka izany fijona vavolombelona zany tsika hihira androany hoe tsy angina kosa Jesosy tsy angina manoloana zany rehetrarehetra zany menofinaritra daholo tsika rehetrarehetra. Maru ngaretane bawanati fatambane sinaita velala kumbane sinafatajaze fazavane nefare kumandalisanya ilai tutu nifagaga tanaona nisakajakanane sasuasunyanarangi Tajamiliai fauri tajani manifukunyazina tujanau manana kufianane anana kobeli abe nefare kundarisanye ila tupuni fagagan kunaona nisapetagana leti shuwasunyana rangi tinginosati
Tsara be le hira e, anona fahinareo an'lera nafinaritra be mihitsy le hira. Tsy angina azy hatrio izy an. Raha mba mety ianao Jesosy an, izay koa mba azonao totonim-bavaka izany androany hoe raha mba mety ianao Jesosy, dia mba mandro soa amin'izay amin'ny fiainako. Misy olona mety tonga eto an, mbola tsy eo amin'ny fiainany Andriamanitra, mbola tsy eo amin'ny fiainany Jesosy. Dia inona moa izany ny fiainantsika rehefa mbola tsy eo amin'ny fiainantsika Jesosy? Tsisy fiadanana, tsisy fahasambarana, tsisy fifaliana, fa na dia eo amin'ny toerana mahafaly ny hafa aza tsy mety mahafaly ianao. Tsy mety manana fifaliana, tsy mety mahita zavatra mahafinaritra, tsy mety manana mpiadanana. Dia Sylvio le hira samboriny hitody mihitsy noho Jesosy, halleloia. Mandrosoa amin'ny fiainako izy a, raha nabavina Sela, Natasha io a, Natasha ihany io. Halleloia, mahafinaritra. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika. Raha tsika Alain no hitondritsika anatin'ny ten'Andriamanitra androany, dia mino finaritra tolera tsika rehefa verentsika mioneto. Halleloia. Tsara be ozy izy ny Charline le hira, makasitraka anareo makafi. Zay ny sonnerie amin'ny telefônina ny Angolerina hono, mahafinaritra. Da iny tompo ary tsika rehetrarehetra, mentsika ny azavelan-dalo izy lovely fa tena ataovy mitoetra ao amin'ny fiainanao mihitsy. Halleloia. Ary tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Raha tsika amin'ny Zoky Alain ao Madagasikara, Zoky Alain minanao avy hatrany ny fitenenana, dia avy eo tsika mioneto indray. Amen. Andrikera azafady tompo. Andrikera azafady an. Jesosy pasteur mianakavy tahiny Jesosy tsika rehetra mpanaraka izao vavaka fiambenana izao. Ny tenin'Andriamanitra tsy ho jerevantsika eto ry havana malala dia hitantsika ao amin'ny Ezekela 4:20, Ezekela 4:20, mpivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa samy ho tsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo ry taranak'Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitody ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafitohonana manameloka anareo intsony izany. Amen. Ny soramandry dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famalinan'ny olona araka ny asany avy. Halleluia. Andriamanitra tokoa ry havana malala dia mamaly ny olona araka ny zavatra ataony. Andriamanitra no tsara tsika araka ny asantsika. Andriamanitra dia miresaka amin'ny olona manao fahadisoana no asainy Andriamanitra mibebaka sy mitodika aminy eto. Eo anoloan'ny zavatra ratsy tsy mety ataontsika olombelona dia eo tsika no ilaina mibebaka. Izany hoe manome lamosina ny fahotana sy ny fahadisoantsika. Satria mantsy ry havana malala, ny fahotana no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ity tenin'Andriamanitra ity ao amin'ny Ezekely 4:20 ity ry havana malala
dia makasika be ahy satria izao izay mitory ity teny ity dia tena mpanota nanao izay ratsy teo mason'Andriamanitra na dia efa nare kely an'Andriamanitra ihany aza zaho fony mbola zaza na dia tsy tena hoe mahalala hoe iza tokoa zan'Andriamanitra izany dia liba tamin'izao fiainan'izao tontolo izao ka variana. Izao mantsy rehefa mahalala ny hevitra taloha fa rehefa manao asa soa sy tia manampy ny olona sy ny manodidina dia ampy izany ka na dia hoe manota sy mandika ny didin'Andriamanitra aza dia mahazo famonjena kay tsy izany velively fa tena hoe mila mitodika amin'ny Andriamanitra dia bebaka. Beta be ny zavatra ny ainako tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra, betsaka ny zavatra nahazo ahy sy nitranga teo amin'ny fiainako fa mbola tsy nampitotoa tamin'Andriamanitra ihany ka nampitotoana tamin'Andriamanitra ihany ka ireny efa antson'Andriamanitra mba hiverina hitotoa sy hibebaka amin'Andriamanitra ireny fa rehefa tonga teo amin'ny fetrany farany izao fetra farany tojolana iray tena tsy zakako dia teo za vao tonga saina, teo za vao nanomboka nampahitan'Andriamanitra ireo fahotana sy ireo zavatra ratsy rehetra nataoko ary tena tsapako teo fa tena resy aho teo, tena resy teo anoloan'ireo olana ireo sy ireo kilemako izay tsy nahafahako nanohitra intsony ary tena tsapako fa tsy nety ny nataoko ka nahatonga nandray fanapahan-kevitra ny kanovany fomba famindra resy lahatra aho hitady an'Andriamanitra ary tsaroko teo amin'ny tsaroko hoe tena ilaiko izany Andriamanitra izany. Ny olona rehetra tokoa ry havana mahalala ny tena mila hitototoa amin'Andriamanitra satria ny olona rehetra no natao hoe no atsoin'ny Andriamanitra hibebaka sy hitototoa aminy. Dia nialako ny lalandratsy taloha izay nizorako fa tena nivily lalana hafa mihitsy aho satria resy lahatra ny bebaka, tena resy lahatra ny bebaka. Tsika mantsy ry havana malala eo anoloan'ny fahotantsika dia mila manana fahavononana ny ala amin'ny mila manana fahavononana hiala amin'ny ratsy fanao. Ilaitsika ry havana malala ny mitsotra ny amin'ny Andriamanitra amin'ny manaboraka ny fahataterantsika eo anatrehan'ny Andriamanitra ary tena tsy hanafenana na inona. Miditsika ry havana malala no mahafoy ny zavatra ratsy, mahafoy ny zavatra ratsy izay natao teo aloha. Izany hoe tena kiriko ireo ota izay izany natao hoe fibebahana. Kiriko izay ota izany natao hoe fibebahana. Izao mantsy ry havana malala taloha tena ny 67 iny tena namatotra anahy
tena ataony namatorany devoly tena voafatitra ataony tena hoe nisotro tena hoe tena nisotro tena hoe miaina tao amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Dia ankehitriny kosa ary avy namalala rehefa mandalo amin'iny toerana iny dia tena kiriko, tena tsy te herika, tsy te handalo amin'iny toerana iny na mandalo amin'iny ary tena tsy te handalo amin'iny, tsy te hahita an'iny toerana iny intsony. Satria teo ny toerana tena hoe namatorany devoly ahy. Ka izany tsy mahasarika. Ka izany no tsy mahasarika ahy intsony tamin'iny toerana iny. Teo amasin'ireo tsy mahasarika ahy intsony, teo amasin'ireo fahotana nataony nisotonany ahy. Santaonany fotsiny raha namalala ireo fijoroako vavolombelona ireo. Ilazako aminareo fa ny fanapahan-kevitra ialana amin'ny fahadisoantsika dia ny fahadisoantsika mitondra antsika ao amin'ny fibebahana, eo amin'ny fibebahana. Mila tena hoe vonintsika ny anorina ny fomba vonintsika namorona ny fomba famindra mba tsy hamelika antsika intsony izany, mba tonga tsy hamelika antsika intsony izany. Rehefa nanenina izany ary avy namalala tamin'ny ratsy nataoko dia bebaka, dia avy eo nanantona an'Andriamanitra dia natao batisa. Aleloia. Ny fibebahana ry avy namalala dia nitondra ahy nakany amin'ny fanaovana ny filazantsara ny Kristy. Io ihany koa no nahatonga hiteny aminareo hoe teny aminareo eto ankehitriny hoe ny fibebahana ihany no varavarana hidirana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Miandry antsika ny tompo ry havana malala ary vonona izy ny amelan'ny helintsika hatrany Andriamanitra, ary vonona Andriamanitra amelan'ny helintsika hatrany. Fa mila mahafoy fotoantsika satria izany no izay no mahafoy fotoana no mahazo ny famindrapo. Dia izany ary ny tenin'Andriamanitra izay nentiko tamintsika teto dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany dia aleloia, amen. Haleloia, mankasitraka indrindra an'izokalaintsika tao anatin'izay teny izay nentin'izay androany. Andriamanitra manankiream-pahasoavana ane. Haleloia. Amaly fitianao raha lahanay misaotra indrindra amin'ny fandraisana anjara dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia Jehovah Andriamanitra ny amaly fitianao. Haleloia. Mankasitraka dia tahin'ny tompo. Haleloia. Jehovah Andriamanitra ny amaly fitianao. Haleloia. Haleloia. Misy tsy mety. Andriamanitra manankiream-pahasoavana amaly fitianao dia misaotra antsika rehetra koa mankasitraka azy amin'ny toriteny izay netiny fa reny mampahiry-antrareo foana fankasitrahana ataonareo. Ka dia Andriamanitra ny amaly fitianareo rehetrarehetra ihany koa. Haleloia. Bokin'ny Ezekela. Haleloia. Ezekela toko fa 20:7 no nivakian'ny Zokialain. Ezekela toko 7:30 Ezekela toko 7:30 fa za kosa amaky manomboka amin'ny 9:20. Haleloia. Manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 2:30 no vakiako amintsika eto androany. Haleloia. Mahafinaritra be teny commentaire nena teo, mahafinaritra be tsy mampino olona naditra be ohatr'izany lasa mitory teny, mahafinaritra tsara ny tompo. Haleloia. Misy hira zay nika ataoko le hira teo fa alao
tsika. Fa tadidiko eo zay izay fa misy raha eritreretiko izay fandraika amin'izany. Tsy tadidiko le izy, misy raha tonga tatsaiko, tsy mety tadidiko le izy. Ezekela tonga 20:9 anovakiko. Halleloia. Aminaran'i Jesosy manao hoe nefa hoy ny taranak'Israely tsy marina ny fitondran'ny tompo. Mamaly Andriamanitra taranak'Israely ny fitondrako fa ny tsy marina, tsy ny fitondranareo fa ny tsy marina. Ny zanak'Israely zany miteny zao ny tenin'ny zanak'Israely rehefa misy zahatra manao tsy mety ny zanak'Israely dia anarin'Andriamanitra. Eo le resaka. Dia izay tsy marina ohatra zany hoe misy fananaran'Andriamanitra ataony amin'ny olona anankiray dia misaotra mampionona. Tena vadiko ianao tena vadiko io reto voasoratra zay mihitsy le zavatra ohatran'ny hoe miresaka ny sainaizy mampionona fa tena zay mihitsy le iran'ny tedaviko teo misaotra indrindra mampionona. Tena zay mihitsy le irana ny loko alira atao rehefa avy eo misy saotra an'Andriamanitra. Halleloia. Tena zay mihitsy le iran'ny tedaviko mampionona. Ny vakinao ao anatin'ny saiko. Halleloia. Makasitraka. Zay mihitsy zavatra tedaviko tanzaka inona ary zay izy. Mpanampy ianao mpanampy anahy. Halleloia. Vadi-panoana sady mpanampy an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra indrindra. Zay mihitsy ny raha ataontsika ohatrany ny toritemo mantsy. Halleloia. Tasotra misy mbola tsy narabaiko aloha mialohan'ny hanomboana. Efa tao daholo ngamba Jesosy mpandresy efa narabaiko. Tsika telo mihitsy zany resaka nambina. Halleloia. Iny mihitsy no ataontsika rehefa avy eo satria mifanaraka amin'le izy hoe mpiteny ratsy lasa mpitoriteny. Halleloia. Lasa tsika mitoriteny. Ezekela 20:9 nefa hoy ny taranak'Israely tsy marina fitondran'ny tompo. Dia hoy Andriamanitra hoe taranak'Israely ny fitondrako fa ny tsy marina, tsy ny fitandranareo fa ny tsy marina. Ho samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo ry taranak'Israely ho Jehovah Tompo. Hotsaraina araka izay natao. Mety misy zany fitsarana mampatahotra, mety misy fitsarana tsy mampatahotra. Idirantsika zay avy eo. Hoy ny ten'Andriamanitra ny toyany, mitodika mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fatafitoinana mahameloko anareo intsony zany. Tsy ho ravaka aminareo fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fovavao sy fanahy vaovao anareo, fa nahoana no faty ianareo ry taranak'Israely, fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty ho Jehovah Tompo. Ho mibaba ianareo mba ho velona. Halleloia. Amen. Ino efa tsy iditsika hevitra intsony. Le voalohany hoe tsy marina ny fitondran'Andriamanitra. Amin'ny fitondran'Andriamanitra dia tena marina. Ary Andriamanitra tsy manitsy zavatra mahitsy. Matoa zay tsika hitsin'Andriamanitra dia satria nisy nivilana zay. Amen. Tsy misy olona manitsy zavatra efa mahitsy zany maika fa Andriamanitra. Fa matoa hitsy dia mibiloka zay. Matoa hitsy dia mividy zay. Matoa verina amin'ny laoniny dia nivoana zay. Halleloia. Andriamanitra mantsy ry havana dia manitsy atsika Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy miandry atsika. Halleloia. Zay foana ny tadidio. Andriamanitra tsy miandry atsika lasa lavitra loatra zany. Raha mbola tiana Andriamanitra koa tsika. Tsy andrasan'Andriamanitra lasa lavitra loatra zany tsika vao ahitsy. Fa amin'iny lazaintsika fa mikapoka Andriamanitra. Fa isan'andro fiainantsika io misy fitsarana kely foana isan'andro. Mandalo fitsarana kely tsy vola fitsarana lehibe ao amin'ny fotoana fisokafana eo anoloantsika ny boky. Tsisy nizaniza fa tsy tsika intsony no mijoro anoloan'ny seza fiandrianana. Eo anoloan'ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Eo anoloan'ny olona efatra amby roapolo sy ny zava-manana iny.
eo alohan'la seza fiandrianana lehibe tsy azo zonona zay tsy azo andaingana tsony, iny mbola tsiny lesahana. Fa isan'andro tsika dia manjalo fitsarana. Misy fitsarana kely, zanam-pitsarana kely. Tonga ny hariva, tsy nety nataonao tratrana misy zavatra nidranga teo amin'ny fiainanao, misy zavatra tsy nety teo amin'ny fiainanao, dia izao aloha ny atao fantany voalohany, sao dia mba Andriamanitra nanitsy anaty. Inona moa no nataoko androany? Izay iny lana le fandinihan-tena ry abako e. Izany iny atao fandinihan-tena e. Mandiniteny hoe ahoana moa izany nazo? Ahoana ry any tratran'ity zavatra ity? Tena tadida ampatsy ny fanamasina hoe le zavatra ohatrao lasa aingana amin'izay ianao be tompo. Tsy haiko tena mba tratran'izany fa za dia tratran'izany. Misy fotoana tonga ao an-trano ianao ny hariva dia misy tebotebo, misy tahotra etinao mihitsy, misy zavatra tsy milamina, dia mandinika tontolo andro tena le zavatra nampalelon'Andriamanitra angamba le zavatra ohatry lasa mibebaka. Amin'ny mibebaka eo anao, renao misy zavatra maivana ny ala mihitsy, dia na le zavatra nitranga teo ary ohatry ny milamina ho azy tsy hitanao hoe ahoana zany. Iny le Andriamanitra mananatra. Andriamanitra zany miteny foana mitodika mibeba. Fa Andriamanitra te ahitantsika tonga ny an-danitra. Dia alohan'Andriamanitra dia tsika mbola azo ahitsy iny no ahitsy. Raha ohatra manao tsy nentsika androany tsy miteny Andriamanitra, manao tsika rapitso tsy miteny Andriamanitra, eritaona ty ariana Andriamanitra vao manitsy atsika, tavaverin-dalana tsika mafy loatra zany. Ozy tsika amin'izay kapoka Andriamanitra ty, mafy loatra zany kapohatezitra amiko Andriamanitra. Da miteny antsika foana fa zanaka Andriamanitra mikapoka zany tsy zakantsika izany, fa Andriamanitra manitsy. Hitanareo ny ondry tsy mba ilana karavasy zany, tsorakazo ny ilaina, tehina. Ny tehina tsy natao hikapohana ny ondry, fa natao hanitsiana ny lalan'ny ondry, ahitsy. Tsika ondrin'Andriamanitra. Ny devoly mikapoka ny anazy, mikapoka, mivadika amin'ny fanekena tonga dia lasa dala. Vadika amin'ny fanekena tonga dia maty ny ankonany, tonga dia misy loza be mitranga. Fa impiry mivadika amin'ny faneken'Andriamanitra tsika. Fa inona nataon'Andriamanitra? Manitsy atsika izy. Mahitsy ny amin'ny tehiny ianao. Fa raha Andriamanitra no mitondra karavasy, ao amin'ny Baiboly misy teaty hoe kotopi. Ohatry ny karazana karavasy io kotopi io. Mbola hitoro-momba ny kotopi tsika indray andro any. Fa androany tsy mbola miresaka kotopi tsika, fa miresaka antsika amin'Andriamanitra. Hoy izany hoe mitodi ka mibeba. Amin'ny fahadisoanareo rehetra, mba tsy tonga fahanafitohinana, fatafitohinana mahameloko anareo intsony zany. Raha androany zany tsika mibebaka, mitodika tsika dia mibebaka, dia tsy hahatonga fatafitohinana mahameloko antsika iny rapitso. Alleloia. Ny olona dia miteny hoe misy zavatra mitranga amin'ny fiainana. Ozy ny tena androany hoe amin'ny andro mahony mieritrereta. Misy zavatra mitranga dia mba mieritreritra fa miaina fotsiny hoe izay zany e. Fa mieritrereta inona Andriamanitra ny antony, inona ny antony izao. Alleloia. Misy averiko le teo le 170 dia niteny hoe kosa ho tsaraiko araka ny nataonareo avy ianareo raha taranak'izay aloha Jehovah Tompo. Le fitsarana ry havana, tsy hoe izay miakatra fitsarana dia migadra. Raha any amin'ny fitsarana eny anosy ianao dia mialatsiny aminao fa rehefa miakatra eny ianao dia mitataina foana ianao hoe sao dia higadra. Fa mitombina mihitsy ry havana hoe ianao mitory fa ianao no migadra. Raha mahitahita ny ampirelo aloha ny amintsika, izay aloha ny zava-misy ny ainanay zany. Na manana ny marina ianao fa tsy manam-bola, fa ny manao ny ratsy ny manao ny tsy mety manam-bola, dia za mitenanao fa ianao mety higadra le manao ny marina. Any fitaitaina lalàna. Fa ao amin'ny Jehovah-Andriamanitra tsy izany. Ao amin'ny Jehovah-Andriamanitra tena misy mihitsy ny hoe mety amin'ny fitsarana io tsy tokony hampatahotra.
mo misy fitsarana tena tokony hampatahotra ary ianao reny mahafantatra an'izay. Tsy voatery fitsarana mampatahotra marina fa mangovotra ho ny tenin'Andriamanitra amitahotra sy ny ovotra no anatrehantsika an'Andriamanitra satria Andriamanitra mahatahotra. Le Andriamanitra mahatahotra tsy hoe Andriamanitra orera be mampatahotra be ohatry ny devoly fa le mahatahotra Andriamanitra tena mendrikanja mendrim-poninahitra tena amitahotra sy ovotra tena amina fanajana lehibe no anatrehantsika an'Andriamanitra. Fa posibla izy fitsarana tsy mampatahotra. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo ngefa kitsika. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo ny soramary dia ira fisaronana nataon'i Davida no nandresen'ny fahavalony rehetra. Ndao ngefa kitsika andiny faha 1 amby roapolo. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo andininy faha 1 amby roapolo sy ny andininy faha 5 amby roapolo hoy Davida. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo andininy faha 1 amby roapolo. Na nisoa araka ny fahamarinako Jehova, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy. Andininy faha 5 amby roapolo. Koa namaly araka ny fahamarinako Jehova dia araka ny fahadiovako teo masony. Ile fitsarany, ile valim-pitsarany. Andriamanitra dia mamaly araka le tenin'ny Ezekela 20 teo. Hoy ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra samotsaraiko araka ny nataonareo avy ianareo. Zay nataonao ihany zany ny tsarananao. Nanao ny tsara ianao, ina moa ny ampatahotra anao? Andany fitsarana eo anatrehan'Andriamanitra. Nanao ny ratsy ianao, eo ianao tokony atahotra. Davida tena samy teny mihitsy za Andriamanitra tsara ho araka ny fahamarinako. Oka ho araka ny fahamarinako no valin'izay nataoko dia nanisy soa azy Andriamanitra. Samuela dia sananontany olona mihitsy hoe tsara ho misy ombin'olona, misy ombinareo ve nalaiko, misy vadinareo ve nangalariko, misy zavatrareo ve nalaiko tamin'ny tsy marina. Samuela zany zao anisan'ny olona tsy atahotra an'izany fitsaranan'Andriamanitra zany mihitsy satria tamin'ny androm-piainany sisy zavatra ratsy nataony. Tsika tsy Samuela fa nisy zavatra ratsy nataontsika. Dia ny zavatra tokony ataontsika zany dia ataontsika hitodika, dia atao hibebaka. Fa nananao ny ratsy aza kay mbola afaka ny aina tahaka ny nanao ny tsara raha mandalo fibebahana. Ary zay nge mahazava-dehibe ny batisa ary avako malala. Zany nge navantsika batisa ela be zao tsika tsy nanao batisa teto satria tsisy olona nandroso amin'ny ranony batisa tsony lo tato ato. Maniry sika amin'ity 2024 ity mba nisy indray ny olona vo resy lahatra hiditra amin'ny ranony batisa. Fa za miteny anao fa raha mbola tsy vita batisa ianao fa sahirana ianao raha tonga Jesosy amin'izao fotoana izao. Zay zany tena sahako miteny anao. Zay misy atao batisa no vonjena, zay tsy mily kosa dia velohana. Isy eo izy Marisô, aleloia, amen Marisô. Ho tsarovana mihitsy anao amin'izay fotoana izay. Aleloia. Mirosoly aho fa raha mbola tsy vita batisa ny rano ianao fa fotoana izao. Iandrinina ary iandrina Jesosy amin'ny rano lanitra hoe efa tsisy batisa atao intsony amin'izany. Aleloia, fa misy ao ambadimbadika ao, aleloia. Ary efa izy mihitsy ao zany ny dikan'izany efa tonga daholo ny soratra. Aleloia. Zay nanao marina zany afaka miteny mihitsy hoe tena Andriamanitra tena tsara ho araka ny fahamarinako ahako, araka ny nataoko. Hoy izy Davida, izy jery tantara kely. Io mantsy dia anjaranao koa ny mamaritra an'io. Aleloia. Samuela voalohany toko faha 1 amby roapolo. Rehefa io zany anjaranao ny mamaritra an'io, ianao afaka mamaritra an'io. Aleloia. Zany hoe faritanao ny zavatra iainanao arinao. Davida nandrafitra. Na tonga ny Davida na Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo ny teny hoe le teniny teo hoe na nisy soa araka ny fahamarinako Jehova, araka ny fahadiovan'ny tanako ny namaliny ahy. Dia zao ny zavatra tiany Davida teny hoe dia ity tantara ity. Samuela voalohany toko faha 1 amby roapolo. Ny tantara teto dia i Davida tsy nety namono an'i Saoly na dia azony natao ny finoana i Saoly. Andininy faha 2 amby roapolo. Samuela voalohany toko faha 1 amby roapolo andininy faha 2 amby roapolo. Ary Davida namaly hoe indro ny lefin'ny mpanjaka. Le lefina nentin'ny Saoly zany efa eny an-tanàn'i Davida.
fa Davida Saoly natory miaramila tery ivelany Davida io mazy tany nafinaritra be Davida niampina atao anatina zoy dia tonga avandry Saoly andeha atory anatin'ny zoy io fa mba en sécurité tsara dia nareo miaramila miambina ety ivelany daholo nefa Davida efa tao Davida ny tonga aloha tao zany nge ravana ny falehibiazan'Andriamanitra zany nge ny falehibiazan'Andriamanitra ny fahavalonao andeha hiafina ao amin'ny toerana efa nomen'Andriamanitra anao dia ho atananao ny ain'ny fahavalonao raha izo zany teny zany tsy ampoizina nge fitantanan'Andriamanitra eo manaova ny marina fahavalonao na hanenjika anao andro aman'alina ianao tonga voalohany eo amin'ny fiafenana izy mieritreritra ny afinao ianao efa niafina melo tao ianao ny tsara toeranao amin'io fiafenana io anao io fiafenana io Davida ny tompony io fiafenana eritreretiny Saoly hoe tena anana ny fiadanana efa nomeny Jehovah ny Davida io Davida ny manam-piadananao ary eo ampelantanan'ny Davida ny ainy fa zao ny zavatra nafinaritra hoy Davida indro le fimpanjaka koasevo misy zatovo anankiray makety haka azy lehilahy zay nanolorany Jehovah anao teo an-tanany androany dia ho valiany araka ny fahitsiny sy ny fahamarina fa tsy nentina niditra amin'ny tanako amely ny voso Jehovah ary indro tahaka nanaovako ny ainao ho lehibe androany mba hanaovan'i Jehovah ny aiko lehibe kosa ka hahafahany amin'ny fahoriana rehetra afaka namon'olona Davida afaka namona ary i Saoly tsy mba olon'olo-poana fa nameny Davida ny haja sy ny tandreman'i Davida tsy hoe Davida hoe tena voahositry Jehovah io ary avako zao ny nataon'i Davida tsy namona ny Saoly izy fa tambazavatra tsara manangona bonus kay Davida ndao tsika nangona bonus ry havana fa ny bonus izay angonontsika io entsika iseho anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra tonga dozy Davida ho valy androany dia ho valy ny araka ny fahitsiny sy ny fahamarinana fa za tsy nety namona ny voso Jehovah androany ary indro izy tahaka ny arovako ny ainao mba hirovan'Andriamanitra ny aiko zay le tenin'ny Davida tary hoe Andriamanitra tena amaly anaraka ny fahamarinako anenao na nisy soa araka ny fahamarinako Jehovah araka ny fahadiovan'ny tanako ny namariny Davida zany teo anoloany ny fakapanahy izy zany hoe fatezerana ny anatinao hoe ty zany nanenjika an'andro aman'alina araka ny iranay tamin'izy koa dia anailanyio zany iranay tany amin'izy koa anao ny alefa anano retoro eo mitsika ny mamoaka ny ao am-potsika fa Davida nitazona an'izay ho an'inona ho amin'ny ho avy ny ao aoriana entsika ngery havana hitanareo ny olona be dia be ny olona tsy mahatazona ny toepony voaingana mihitsy hita olona nigatra mandrapahafaty eto France fa tao anatin'ny fotoana fohy mamo izy atao anatin'ny fotoana fohy tezitra be tampoka izy dia ny vonoiny ny namany sy ny vadiny ao anatin'ny 10 minitra za izy tao anatin'ny 10 minitra no nandresako billet andehanako higatra mandrapahafaty 10 minitra fa zany miakatra kely fotsiny zany misy fotoantsika tezitra be mihitsiny fa intsika ny miatro an'Andriamanitra Jehovah toneo ny foko Jehovah tsy te hanao foana dia tonen'Andriamanitra manoloana fakapana te hanao zavatra ratsy be anao tompo arovany Jehovah iny ianao le mamboatra n'le rapitso sy le raha fakapitso le isehoanao natrehan'Andriamanitra zay nge le izy Alleluia zany ny vavahantsika vao miala ny tranontsika vao mifo mivavaka tompo arovy amin'ny ty andro aty arovy ny toe-poko ataovy mahay mifehy tena koa Jehovah fampanomponao Alleluia mba haninona mba hafahako tsarainao araka ny fahamarinako araka ny fahadiovan'ny tanako fa tsy araka ny fahalotoko androany manjary lasa mpatahotra antsika foana ny fitsaran'Andriamanitra ary izy tena mampatahotra fa ny zava-mahafinaritra Jehovah Andriamanitra mbola miala nenina amintsika foana ary zany anisan'ny zavatra tsy hafoizako an'io Andriamanitsika io ary havana tsy tena miala nenina foana hita zao tsika nanao zavatra tsy mety tokony efa didy mivoaka sy tonga dia kadrao io fa mbola hozy ihany no mpitsara dana aloha bebaka raha mety fa za nge tsy te hanagadry Jehovah nge tsy te ahoana ny tenin'Andriamanitra tamin'le
tam'le Ezekela teo. Esoro izy ho afaka aminareo fivaditsona rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanavavao anatinareo. Fa nahoana no faty ianareo ry zanak'Israely? Fa tsitraky ny hafatesan'izay maty hoy Jehovah Tompo ka mibebay ianareo mba ho velona. Raha manototsika tsy mibebaka dia maty tsika dia maty. Fa raha manototsika mibebaka dia maty tsika dia velona. Azonareo zany? Raha manototsika dia manota dia maty tsika dia maty. Fa raha manototsika dia mibebaka dia maty tsika dia velona. Ary zany ny sitrak'Andriamanitra ary Andriamanitra dia tena miala nenina amintsika isan'andro isan'andro ary Andriamanitra sady miala nenina izy mampitandrina. Amaraparana azy Apokalipsy 2:5 hoy ny ten'Andriamanitra. Rehefa nanana nisy epistily nosoratana ho an'ny fiangonana fito dia ty afatra ty ho an'ny fiangonana Efesosy. Apokalipsy 2:4-5 kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Ho tsarovy izay nitoeranao fony mbola tsy lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany dia ho avy aminao aho. Jehovah zany ho avy aminao ihany fa tsy ho avy hitondra zavatra tsara fa ho avy hamindra ny fanaovan'ny jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Inona moa zany fanaovanjiro? Ny fanaovanjiro dia hositra ao anatinao io. Ny fanaovanjiro dia fahasoavana ao anatinao io. Raha io no esorina dia olona mijalona io tsika. Hitanareo tsika reto olona mahafinaritra. Olona misy fahasoavana Andriamanitra. Mitondra mavaka ny hafa ianao dia tahin'ny tompony olona. Mametra tanana ianao dia sitrana ny olona. Mitondra mavaka ianao dia mivany olona. Mitorotera ianao dia voakasika ny olona. Na mahitanao fosiny olona dia mahery. Misokatra ny vavanao dia mahery. Tonga ka ampon'ny olona mitsapa. Zany fanaovanjiro zany. Misy zavatra mahaenao anao mihitsy fanaovanjiro avy amin'Andriamanitra. Dia raha Jesosy ny esory iny dia tonga amin'ilany njakavititsika hoe vovotany ane avy lavelona. Tsisy raisiny fotaka. Fa nasidina fofonain'Andriamanitra keto na tonga tsika ohatran'io dia nitafiana ny voninahiny dia nomena endrika tahaka azy. Fa raha miala rehetrarehetra tena teneniko anao tsy mahatehoty ohatran'io tsy anao ary tena tsy ahita ary tena tsy tsara ny fiainanao. Hoy Jehovah Andriamanitra amintsika androany. Tsarovy izay nitoeranao fony tsy lavo tadidio fa efa niainana izany tsika rehetrarehetra izany fitiavana voalohany. Te hifoha amin'ny 3 maraina andeha hivavaka. Amin'ny 4 maraina tsy mivadibadika tsy te atao intsony dia mampangetetanao andeha hivavaka, andeha hideran'Andriamanitra. Zany ianao taloha zany tsika taloha hoy Jehovah Andriamanitra mbola tsy tonga ny farany. Ny farany na Jesosy tonga na ianao miala eto fa mbola eto tsika reto. Jehovah dia mbola te hamboatra antsika foana. Tsy tian'Andriamanitra tsika ho faty anatin'ny fahotantsika io ary resaka momba zany tsika amin'ny teny amin'ny sabata rehefa nahazo teny amin'ny sabata. Tsy tian'Andriamanitra ny hitanao maty amin'io fahotanao io satria raha maty amin'io fahotantsika isika dia tsy fakahita aminy. Ny tanjon'Andriamanitra nge ahitasy anao ny an-danitra any efa nomaniny. Jesosy ary amin'izao mamboatra fitoerana ho azy fanao. Verinao fahavelan'Andriamanitra verivery fotsiny zany tsika mbola elan'ny nenina aloha tsika. Elan'ny nenina. Hoy Jehovah Andriamanitra andana loza izy tsarovy fotsiny izay nitoeranao tamin'ny mbola tsy lavo dia manaova ny asa voalohany. Dia mibeba. Dia iala amin'ny ratsy fanao. Dao io tena hoe tompo mifona fa tena tsy letiny natao. Fa raha mifona ianao aleluia. Mibebaka ianao manome toky ianao Andriamanitra fa mbola afaka ny handray anao indray. Mbola afaka ny handray anao indray. Ary tsy ho afindra an'ilay fanaovanjiro. Tsy ho afindra an'ilay fanaovanjiro fa eo ihany ny toeranao. Ianao no nividiny amin'io dia tsy meny nizaniza ny toeranao. Mety aminao ve zany afatra androany zany? Mba mety aminao ve zany hoe ianao ry havako averin'Andriamanitra amin'ny lohaniny. Dia zary lasa tsisy kapoka sy fanitsiana zany foana ny fiainanao. Aiza be ravana dia isan'andro ve tsika dia raha manana adiny ray ivavahana ianao isan'andro dia raha tsy anao tsy nety foana tsika isan'andro ny 45 minutes lantsika hibebahana fotsiny.
dia aiza zany le mba hikolokolotsika le fitiavana nefa etre tena tsy nanao ratsy mihitsy ianao androany ny adindray ivavahanao androany idiranao an'Andriamanitra iresadresanao ohatra resika resaka Jehova saotranao Jehova fa zangy Jehova androany nisy accident telo fa zany any anaty rano le tôbily zangy Jehova ety za hoe isaka mahita pompier mifanena amin'ireny pompier sy ireny ambulance ireny dia miandrandra ny lanitra teny hoe misaotra Jehova tsy zaty zany any anatin'iny mahita tômôbila manao accident dia miandrandra ny lanitra dia minday misaotra Jehova tsy za io alleloia taty aminay nisy accident vao tamin'ny voaingana kely dia nitsofaina aty moa tsy miraharaha ny pompier fa tena tonga tôbily tonga dia nitsofaina iny ambony rehetra ny sorona nasorona ny olona atao anatiny tao Jehova misaotra anao fa tsy za io sady tsy tômôbily kitsofaina teny adindrainao laninao idirana nandry hitantanana an'izany rehefa tsy mahita teneny ianao nge tokony afaka mivavaka farava kely ny adinray inany atao rehefa mba fahatonga anao vavaka maritra mitanisa an'ire fotsiny ianao hoe Jehova misaotra Jehova tamin'ile androany tamin'ny fakomaro zao tamin'ny terinandro ity vavaka dia misaotra Jehova amin'ity masoandro tena nisy masoandro sy ny ela be sy hita masoandro misaotra ho an'i Jehova amin'ity masoandro ty fa tena tianay ianao mahafana tsara zany amin'izany tsy mijaly za tena mijaly rehefa mangatsika tsy tatiko hoe mangatsika loatra dia misaotra n'Andriamanitra mihitsy nisy masoandro tamin'ny herinandro zany dia misaotra an'ireny misaotra Jehova fa tena androany tao anaty sary eo nge za Jehova Andriamanitra anaty haino ero nge za Jehova nefa za tsy sasarako anginy Jehova za Jehova teo amin'ny trottoir nahita 10 euro iny dia za nge Jehova Andriamanitra izay menakavy androany tsy nisy nentina tany amin'ny hôpitaly tonga anao ny adiny ray fa ny adiny ray anao ny 45 minutes laninao ibe mifona Jehova tamin'ile anina dia zay radiniko tokoa Jehova mifona koa tamin'ile anina dia le anako nge Jehova tena mifona dia eny dia laninao eo tsarovy izay nitoeranao fony mbola tsy lavo dia mibeba dia manao ny asa voalohany fa raha tsy zany sanatriane zany dia hoavy aminao mba hoavy aminao zany Jehova ny olona hoavy amin'ny olona Jehova hitondra fahasoavana hoavy amin'ny olona Jesosy hitondra fitahiana fa raha manao tsy mety tsika ka tsy mety miala amin'izany tsy mety beva hoavy amintsika ihany Jehova fa hanala iny hanala le fanaovan'jiro ratsy zany so tonga aminao ane zany alleloia ry havana malala vakiako farany le teny teo dia zara fahatsapany tsika Ezekiel 12 izay mety andralanay mitodika amin'ny beba samotsareko amin'ny ataonareo avy nareo tanakisa loha Jehova tompo mitodika amin'ny beba amin'ny fahaditsona rehetra dia tsy ho tonga fatafitohina mahameloko anareo intsony zany isoro afaka aminareo fahaditsonareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anatinareo fa nahoana no faty ianareo ry taranak'Israely fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty ho Jehova tompo ko mibeba ianareo mba ho velona halleloia amen misaotra betsaka ny rahalalantsika tao anatin'izay toriteny zay misaotra anareo rehetra ihany koa naharitra hatramin'ny farany tapitra ny tapitra ny toriteny tapitra ny famelavelarana miditra amin'ny fizarana fahatsapantsika ankehitrany izy aminareo no manana zavatra ho lazaina izy aminareo no maniry izara fahatsapana iny ny compte rado aty radio dia afaka mizara fahatsapana miantsonareo dia ao anatin'ny 2 minitra izaranareo ny zavatra izay voarenareo dia ny fahatsapana izay tsapanareo tsy lesona voarenareo tao anatin'ny izay toriteny any antsika toy izay ndao ary ampiditra olona tsika raha lahatojo anao ny fitenenana inona ary no voarainao androany tao anaty toriteny anao ny fitenenana alleluia dia makasitraka anareo raha lahy tamin'ny toriteny fa nambaheo sady nakasika ny nakasika voalohany le fijenovam-bolombelona ny rahalay dia tena tsapa hoe tena ny azy Jesosy alleluia tena navitra nandeha tamin'ny fisototoka sy rehetrarehetra fa novan'i Jesosy dia tena nakasika tapaka moa ny apailan-dralatojo tsy omena tsiny fa ny connexion antsika mihitsy no misy olana ry havana malala alleloia rasofa tafiditra indray izy toy izy ary tojo tapaka teo tsy tapaka kely dia ny faharoa indray nakasika anany hoe nytonen'ny pastera hoe za rehefa mita pompia efa hoe sady mideran'Andriamanitra fa nenandray rehefa mahita polisy dijina dia nafaly satria zaho foana natsaiko mibitaka kely foana foka tsy
tsy zatsony ny polisy tsy zatsony ny alaina tsy zatsony ny ampirorona olona apy fa tsy zatsony dia faly dia foana rehefa mahita polisy reny mahita le foana mahatahotra foana mantsy taloha zao efa lasa fifaliako indreny izy efa tsy zatsony ka aleloia dia soraka an'Andriamanitra dia mankasitraka anareo mirahalahy aleloia amen. Aleloia, mankasitraka indrindra ny rahalahy totsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay nentin'izay. Andriamanitra manakrepasaona mahafidianao. Dao miditra olona hafa indray ary tsika, izy indray ary no tafiditra manaraka ao dao mitsika fitenena ny zandry iaina. Iaina inona indray ary no azonao zaraina androany. Taintompo pastera dia taintompo tsika rehetrarehetra dia mankasitraka anareo mirahalahy tamin'ny toro-teny mampahery be samy fizolona vavolombelona ny Ezekiel fa tena nakasika anazy hoe tsara loatra ny Andriamanitsika. Tena hoe miala nenina amintsika rehetrarehetra fa raha tsy miala nenina tamintsika io Andriamanitra io dia gamba samy tsisy tety daholo tsika androany dia iraina Jesosy dia mahereza daholo mibebara mbola ao anatina fahotana fa mbola miandry anao Jesosy ary mbola olona ny anelantsika izy. Aleluia. Aleluia, mankasitraka indrindra anao zandrena tamin'ny fizarana fahatsapana. Mahafinaritra foana ny fizarana fahatsapana dia misaotra anareo mankasitraka anareo indrindra fa za aloha dia tena faly amin'ity fizarana fahatsapana ity havana tena raha misy manana fifaliana sy fahafinaretana indrindra mihaino fizarana fahatsapana dia za izay nitory ny teny teo sy namelapelatra niaraka amin'ny rahalahy Alain. Sisy rahalahy Alain zany zao faly mihitsy mihaino anareo mizarana fahatsapana. Ao indray raha ampandrotsika manaraka Aingodina Rodriguez, inona ary ny azonao zaraina androany. Aleluia. Mankasitraka pastera na fitenenana dia manao la fetana Jesosy Kristy ho amintsika rehetra. Mankasitraka Jokelana, mankasitraka pastera tamin'izany toro-teny mampahery be izany. Dia na zany zavatra tena nakasika be anaty ilay hoe sitraka Andriamanitra ny efa tesintsika ao anaty fahotana fa mbola miala nenina amintsika foana izy dia ny hoe Andriamanitra zany raha ohatra isika ao anaty tontolo any raha tsy manao ratsy dia rehefa mivavaka isika tsy tokony ho lany amin'ny fifonana fa tokony hita ny fahasoavan'Andriamanitra ny fahatsara-tafenatsika dia tena mahakasika be zany mampirisika hoe tokony hanao marina foana zany tsika andeha mahita eo anaty eny dia ho fety fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra foana ny fiainantsika dia mankasitraka pastera voninahitra teo an'Andriamanitra zany teny zany. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka indrindra andranabavy Aingodina Rodriguez eto anatin'izay fizarana fahatsapana mahafinaritra be izay Andriamanitra manakrepasoavana ny hamaly fitianao dia mitombozitra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany amin'ny asan'Andriamanitra mitombo hatrany hatrany. Mbola misy olona hafa ao dao ary ampandrotsika indray ary Zokiam. Aleluia. Inona indray ary no azo Zokiam lazaina androany, inona fahatsapana azonao lazaina androany anao ny fitenenana. Aleluia, tahin Jesosy pastera, tahin Jesosy tsika tsirairay avy dia misaotra anareo fitenenana dia mankasitraka be nareo mirahalahy tamin'ny tenan'Andriamanitra teo fa tena nakasika be dia na tena nakasika ny ady dia nitoetra ny Davida raha niery tao anaty zohy izy dia ilay nahatongava ny sody izay nifofy ny ainy tena hoe nanana toe-po tena hafa mihitsy izy tena hoe nitandremany ny fony tsy namaly faty tsy raha olona amin'izao tontolo izao zany angamba tena tonga dia nyvonoiny fa nefa Andriamanitra tena mihazo toe-po tena hoe mahafinaritra tena hoe toe-po tena hoe ilay araka an'Andriamanitra dia tena hoe dia raina Jesosy tena hoe angatahako amin'i Jesosy zany toe-po zany mba ho ananako voajetry indraindray mety lavo amin'ny teny ataon'olona ny vava ataon'olona indraindray dia tena hoe nakasika anazy izay zavatra tena miainako indraindray satria indraindray mivava dia mety ho lasa ama olombelona dia tena hoe misaotra amin'izay tenan'Andriamanitra izay fa tena hoe nanome anatra nanome fampianarana be mihitsy dia voninahitra ao an'Andriamanitra reriany. Aleluia, amen. Aleluia be mankasitraka any Zokiam tsika ato anaty izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manankirepasoavana ny hamaly fitianao
dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany a zokiama sy na rehetra izay nyzara-pahatsapana teo Andriamanitra hamaly fitianareo rehetrarehetra. Halleloia. Mbola misy zara-pahatsapana miditra ao halleloia. Ndao mpandrotsika indray ny ranabavitsika zoky Lina. Halleloia. Anao indray ary fitenena inona ny azonao zaraina androany Lina. Mankasitraka pastera na me fitenena dia tain'i Jesosy taontsika mianakavy dia mankasitraka anareo mirahalahy tamin'ny vavaka mamy be. Dia ny amin'ny fahatsapana pastera dia amin'ny mahakasika ny apokalipsy teo iny dia hoe alany Jesosy alany Jehova ny fanaovan-jerontsika raha toa ka tsy mibebaka dia tena hoe misaotra an'Andriamanitra mbola manome antsika fotoana elana nenina mba tsy hanalana izay fanaovan-jiro izay dia tena mampisaina be ilay izy dia mankasitraka rehetra dia tain'i Jesosy tsika mianakavy. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka anao ihany koa tamin'ny fizarana fahatsapana zoky Lina dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana ny hamaly fitianao mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Mbola misy izara ao, mbola misy miditra ao izara fahatsapana faraparany andao ary mentsika fitenenana Tina Rakotoazaka. Inona ary no azonao zaraina androany ranabavy Tina? Allo? Ia, anao ny fitenenana zao. Tain'i Jesosy atsika rehetra dia mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia mankasitraka anao raha nadahy alain ny zaran'ilay fitsapana teo tena nampahery be nampatsay ny faratsitsika rehetra tany arena tany mpanota daholo ihany tsika fa dia saoranan'i Jesosy tokoa fa navotany tsika navotany ny aitsika tsy navelany very tsika fa tena hoe nivondreny ny ondrikely dia mankasitraka ny zaran'izany vavolombelona rehetra iny fa tena nampahery dia Andriamanitra mitay antsika raha mpitombo ny era-panahintsika rehetrarehetra. Amen. Halleluia. Mankasitraka pastera tain'i Jesosy. Halleluia. Mankasitraka anao Tina Rakotoazaka tamin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana ny hamaly fitianao dia mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo isika rehetrarehetra. Halleluia. No irarantsika ary milohan'ny idirantsika amin'ny vavaka sy vavaka amin'ny firenena marana antsika ny fotoana. Dao arsika aloha anao hira anankiray dia ataontsika hira mifanaraka amin'izany mihitsy atsiaro tsika raha lahala io zany toloha mety olona mpiteny ratsy be ohatra tsika reto ihany dia lasa mpitoroteny voninahitra ny aman'Andriamanitra. Atao hiverina amin'ny toerana nisy antsika tamin'ny voalohany daholo fa hanao mpanompon'Andriamanitra ny antsoin'Andriamanitra atsika fa tsy hanarabaraka an'Andriamanitra. No finaritra ataontsika rehetrarehetra. Luana, tanana, tumta, bupara, zisoso, namunjena, caravas, narancha, chacha, dança, ela zisoso, namunjena. Maitana, Belle, Sichane, Megadiso, Latatama, Pidate, Maitana, Lavnizere, Epagarate, Lasatame, Luana, Tanana, Yukta, Yubara, Ishisho, Lamunjena, Nanavas, Narancha, Chacha, Dansanska, Dana Ishisho, Lamunjena, Mamla,
Misaotranao zay Jesosy tamin'ny fotoana androany, misaotra Jehovandriamanitra tamin'ny hafatra izay nomenao anay androany. Tena nampahery anay Andriamanitra ny hafatra, voninahitra ny eo anao. Misaotra koa fa tena tsapanay ny fahalehibiazana izany famonjenao izany Jesosy. Araka ilay hira teo hoe ny mpandeha boaty dia efa lasa fifoazana, ny mpiteny ratsy efa lasa mpitory-teny, ny tsy anasy efa lasa patron, ny momba efa mananjanaka. Misaotra Andriamanitra, misaotra Jehovandriamanitra. Avy aminao avokoa izany rehetrarehetra izany. Dia teraina ny anaranao Andriamanitra ny amin'ny fataterana fotoana androany. Misaotra anao ny amin'ny toriteny izay nentin'ny ralahanay Alain. Ianao hitahazo manokana. Tara rehetra izay nandray anjara izay tonga teto Andriamanitra. Azafiranao diso anjara reto olona izay tonga ny aritory hiaino ny hafatra avy aminao Andriamanitra, fa mba tena ho fiainana mandrakizay ao anatin'izy ireo miteny izay nenony androany. Na mafy izay androany, fa ianao fanamasina nondraka ny fo mba havokatra avy zato eny arivo tsy manam-pataperina Andriamanitra. Ny teny rehetra izay nitoriana teto dia tsisy azony devolon-tsaingoana na dia litera ray aza. Tsisy azony devolon-tsakana tsy hamoa na dia fehezan-teny ray aza. Misaotra Andriamanitra tsy toa. Dia raha laza misaotra sy voninahitra ho anao, tahio reto olona tonga teto Jehovandriamanitra. Meo azy irin'ny fony Andriamanitra. Meo azy irin'ny fony Jehova. Dia tafio ny herinao izy Jehovandriamanitra. Dia tatahanao misandrinao mahery. Voninahitra ny ho anao. Ankasitraka Tompo. Izay rehetra tsy voalaza ankinao mahalala ny mahasoa. Ary fantatro Andriamanitra fa mihoatra lavitra. Mihoatra lavitra izay
retretindretolona reto any Jehovahandriamanitra dia ho ataonao amin'ny fiainana tsirairay avy. Voninahitra ho anao dia rahalaza saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay misy saotra Jesosy manano. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena. Ndao ampandrotsika na vavintsika Angèle Pagès ivavaka ho an'ny firenena. Anao ny fitenenana. Misaotra betsaka pasteur nanome fitenenana dia manona fiadanan'ny tompo aminao sy amponanao ary manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izay manaraka sy fantaran'izao. Ivavaka antsika. Mbola misaotra anao izay ry Andriamanitra tsara indrindra izay an-danitro. Misaotra betsaka anao izay amin'ny fotoana androany izay nafahanayko mihay ny teninao. Misaotra tompo satria tsapanay nampahery anay izany ary aoka Jesosy tsy andalo fotsiny eo amin'ny sofinay fa tena ianao Jesosy ny ampitohitra izany eo am-ponay Jesosy ary amoa avy zatoeny avy erivena aminay tsirairay avy. Mankasitraka indrindra tompo satria izao fotoana izao dia natokana betsaka ny te andre nefa tsy afaka fa izay Jesosy dia nomenao manokana mpitiavana nafahanay nandre izany ampahery anay. Misaotra anao izay no hitahinao ny mpanomponao ary tena hitanao hoe Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao Andriamanitra mpamindra foy ianao Jesosy io. Fa tena naseho anao tamin'ny mpanomponao ny fanafahanao lehibe dia mankasitraka izahay. Naseho anao tamin'ny mpanomponao Jesosy eo ny fanavaozana lehibe dia mankasitraka anao izay Jesosy eo. Misaotra betsaka anao izay Jesosy satria ianao ilay Andriamanitra tsy sitraka Jesosy ny ahafaty ny olona amin'ny fahotany fa mba ny ialany amin'ny alehany mba ho velo izy tonga dia isaorana ianao satria tsara loatra ianao Andriamanitra. Ary mankasitraka anao koa izay Jesosy satria fantatrao fa ny tianao aminay Jesosy dia ny ampandresinay foana, ny ametraka ny fahavalonay eo ambanin'ny tongotray foana Jesosy dia izany mbola mezanay voninahitra sy akasitrahanao anay foana. Tompo malalo jerevy ny fiainanay tsirairay avy. Aoka tena amerina anay eo amin'ny fitiavana voalohany hatrany ianao tompo amin'ny famponay rehetrarehetra. Aoka tena averinao amin'ny fitiavana voalohany izay rehatra afana amin'ny famponanao satria izany ny tiavinao satria ianao miteny fa na afana izay Jesosy nangatsika fa raha matimaty izay dia alohan'ny vavanao ampahirezo hatrany izay tsirairay avy tompo. Mankasitraka anao indrindra izahay. Vavaka ihany koa izay Jesosy eo ho an-tanindrazanay any Madagasikara any. Jerevy manokana Jesosy ny aretin'ny findra maro any. Ianao Jesosy hamindra fo dia hamindra fo araky ny toetranao mpamindra fo amin'ny tsirairay avy Jesosy ary hamelombelona ny fanahy ny olany voalohany indrindra ianao Jesosy eo. Aoka tena hijery ny vosony ianao ilay Andriamanitra ampijery ny vosony fo tompo. Aoka tena ho hita mihitsy no hoe anompanao amin'ny fony rehetra Jesosy ny olona Jesosy malalo. Aoka tena hijery an'izany ianao Jesosy ary any amin'ny efa mahiry tena ampitoeranao amin'ny tsirairay avy Jesosy ho amin'ny tena fo tena feno fitiavana anao ary tena anompo anao Jesosy eo. Tsy anao kinandrinandrina Jesosy ny amin'ny famponanao fa tena hiazona mafy izy tompo malalo ary hamindra fo ianao fa tsy hananatra araky ny fahotan'ny olona tompo fa dia hamindra fo ianao Jesosy eo. Amerinao ny tsirairay avy eo amin'ny valanao. Matoka Jesosy fa ny aretin'ny findra rehetra dia arovanao izany eo amin'ny olona manompo anao ary ho arovanao amin'ny tsirairay avy koa izany tompo. Ary anasitrana izay rehetra mbola ao anatin'izany aretina izany ianao tompo jerevy ny tsirairay avy. Mangataka aminao izay Jesosy eo. Tena hitanao Jesosy eo ny tsy fisinany ny fantrahana Jesosy eo ary tena hitanao maneran-tany ara izany tompo. Aoka tena seho anao Jesosy fa tena tsy ampahirezinao ny fon'ny olona izay manompo anao rehetrarehetra. Tena ho ampahirezinao tompo malalo tsy hiazona hatrany ny famponanao na inona misy na inona tsisy Jesosy eo tsy ampiova ny olona ao amin'ny famponanao izany. Ary ireny rehetrareny koa Jesosy eo reny fahoriana rehetrareny dia entinao isotonana mahery ny tanan'ireo izay mbola lavitra anao Jesosy amerenanao azy eo ambalanao Jesosy eo satria izany mbola antony tsy atongavanao eny amin'ny raolanitra. Mbola misy tompo ireo izay tianao mbola hovonjena Jesosy eo. Aoka ianao Jesosy eo lotsaka mitsehatra amin'izy ireny tsirairay avy tompo. Mba tena ameteny ho amin'izy ireny tsirairay avy tompo
tompo amirina ny anisy ireny eo ambalanao. Mankasitraka anao satria fantatra ianao Jesosy fa tsy sitraka aneny afatan'izy ireny eo anatin'ny faotany. Fa mba tena ialàn'izy ireny amin'ny alehany mba ho velona. Hitanao ny tena faratsiro izay ratsy tompo araka ny tenina manao ihany aparany ihany. Ny ratsy dia ratsy ihany fa ny tsara dia tsara ihany tompo. Mamindrafo amin'ireny Jesosy fantatra efa reny fahoriana reny mety hevitra tsianao amin'ny tsirairay avy Jesosy iverinao anatrianao. Tsy aoka ilay tompony tana maherinao amindra isitona amin'ireny izay amindra fohan'ireny tahaka ny mpandroponao izay nitoro-teny joro fahaolombelona androany. Hainao ny atao taminay Jesosy dia hainao koa ny atao amin'ny olona rehetrarehetra. Tompo mankasitraka anao izahay ary tena aoka Jesosy mitsapa ny tsirairay fa ianao no Andriamanitra izay tena afaka hanafaka ny olona amin'ny fahotany. Ary izay koa Jesosy dia mahafantatra ny Madagasikara betsaka Jesosy no Andriamanitra izay mijoro any eritreretin'ny olona vonjy tompony amin'izao fotoana izao. Mifona aminao Jesosy malalo. Aoka ny ianao amindra fo amin'izy ireny Jesosy ary anisy lalana mba tena ahafahan'izy ireny mitotsika eo aminao Jesosy eo. Ka hijery ianao any isainanao fa ianao ihany ilay Andriamanitra ray izay toponary ianao ny tompony fahefana rehetra. Ary ianao anie Jesosy amilony fon'izy ireny tena tsapanay malahelo ny fonay tompo ho an'ireny izay miraparapa anatin'ny aizina Jesosy ity tany ty ihany mirana Jesosy dia izay ny raparapany satria hoe misy velomany vola misy manoana azy ara-bola dia tena roboka ny akamarony Jesosy eo. Mandrafo amin'ireny Jesosy ary eo ka tena nisy lalana ianao ahafahan'izy ireny Jesosy tena iverinao aminao ary tena ho ianao rery ihany no Andriamanitra ny malagasy tompo. Ho ianao rery ihany no Andriamanitra na dia pitsaka raha Jesosy eo ny zavatra mety iseho amin'ny tandrazina io dia tena hita mihitsy hoe ianao Jesosy eo ny rotsaka mitsenda Jesosy eo amany olana rehetrarehetra dia mankasitraka tompo. Manome voninahitra ny anaranao izay satria fantatra Jesosy eo fa sitraka ao Jesosy ny iverenana eo aminao Jesosy eo fa tsy ho fatany amin'ny lalan-dratsy ny tsirairay avy isaorana ianao Jesosy eo. Mankasitraka indrindra ny amin'ny fotoana androany, mankasitraka indrindra ny mpondray anjara rehetra tompo. Ianao ampitombo ositra, ianao ampitombo Jesosy ampitombo hery, ampitombo hatrany Jesosy eo ny fahefana Jesosy eo anatina tsirairay avy ary ny teny izay ombara rehetra teo anie Jesosy dia ombanao amin'ny hery Jesosy ombanao amin'ny tsironao Jesosy eo. Tsy ho very maina fa tena amoa aby eny averiveny amin'ny tsirairay avy. Misaotra betsaka tompo ary amin'ny anaranao ririanina azonay mangataka izany fa afaka izany. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andranavavim-pazaitsika tao anatin'izay vavaka mamy tena mirehatra tsara amaranana ny fotoa izay. Andriamanitra manakam-pahasoavana manafitianao mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany. Misaotranao tavavaka famaranana, misaotra ihany koa ho andranavavika Leonita tavavaka fanomboana, dia misaotra andranalay tamin'ny toloteny, dia misaotra anao rehetra tonga niaraka taminay teto ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Raha mbola sika andro alanitra Jesosy ka tahiny tompo venana soamantsasika dia raha-pitsika eo neto indray manomboka mivalona sasany fotoanantsika satria misy ny fandarana, misy andrata raha-pitso aloha ny vavaka fiamberana. Tahiny tompo daholo aritsika dia mirary alina mahafinaritra sy tontolo andro mahafinaritra fandresena ho antsika indray raha-pitso aki-radio.radio12345.com ahafahanao minonja-peo aki-radio dia ao ihany koa ny site web antsika vaovao izay maharisy.org dia manasinareo hitsidika amin'ny pejitsika samy tahiny tompo daholo raha-pitso indray ary mahereza daholo. Amen.